mampitombona amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny kiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana feno amin'ny fanahy-masina. Amen. Satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny hetsika fankalazana an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby efapolo taona ny fifadikana androany dia arabaina isika fiangonana rehetra. Hisantatra izany fifadikana izany eto amin'ny FKMA. Iriny mbo hitondra ainga vaovao, hitondra aim-panahy vaovao ho antsika rehetra izany. Ary ihany koa mba hiditra ao anatin'ny fiainam-piangonana manontolo ka ho isan'ny sahady tsangam-bato apetrakitsika tamin'izany hoe fahadimy amby efapolo taona amin'izany taona, fahadimy amby efapolo taona fiangonana dia nanomboka ny fifadikana isika. Satria koa lahatra sampana vokivoky manga androany dia miarabantsika sampana vokivoky manga. Mbola vitsivitsika fa inono fa amin'ny herintaona ohatr'izao efa betsaka ny hita sampana vokivoky manga dia miarabantsika. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra androany ary havana dia voasoratra ao amin'ny filazantsara araka marika. Iombana manontolo sika amin'ny marika toko 12 ny anjiliny 7 ka hatramin'ny 7 izay nivakiana teo. Marika toko 12 manomboka amin'ny anjiliny 7 ka hatramin'ny 7. Ity soratra masina ity dia miresaka indrindra ny nanontanianan'i Jesosy hoe inona no didy lehibe. Fahamarinana roa ry havana no tsoahantsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe nanontany an'i Jesosy ilay mpanoran-dalàna hoe inona ny didy lehibe indrindra. Nanontany an'i Jesosy ilay mpanoran-dalàna hoe inona ny didy lehibe indrindra. Eto dia hitantsika fa herinandro talohan'ny Paska no nisehon'ny tantara. Izany hoe andro vitsivitsy talohan'ny namonoan'i Jesosy Kristy. Anisan'ny herinandro farany izany lesan'i Jesosy Kristy teto an-tany izy ity. Rehefa nitady hevitra ny Jiosy, londoa ampisorona amin'ny Jiosy mba hiampangana Jesosy hamonoana azy dia nanantona azy ireo tao amin'ny tempolo tao Jerosalema no nisehon'ny tantara. Nanantona azy ireo fariseo, sadoseo, ireo herodianina dia nanao fanontaniana miendrika fandrika hoe eo amin'ny andininy 13 amin'ity toko 12 ty momba nihetra ilay momba hoe tokony andohetra amin'ny Kaisara ve. Eo amin'ny andininy 17 indray ny sadoseo nanontany momba ny fitsanganana maty. Sadoseo moa dia tena sarotiny amin'ny resaka fitsanganana tena maty io. Fa eto amin'ny andininy mahakasika antsika kosa, eto amin'ny andininy 17 dia rehefa tonga ny nahita ity mpanoran-dalàna anankiray dia nanontany an'i Jesosy hoe izy hoe inona ny didy lehibe indrindra. Ny mahasamy hafa azy ry havana dia tsy mba hiendrika fandrika toy ny an'ny sadoseo sy ny fariseo na ny herodianina ny an'ity mpanoran-dalàna ity. Fa rehefa nahita izy fa namaly Jesosy amin'ny fo madio dia tena nanontany ary te hafantatra tokoa izy. Inona ry havana no lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tena ilaina mandrakariva ny manontany tahaka ny nataon'ity mpanoran-dalàna ity mba hahafahantsika mivoatra amin'ny finoana, mba hahafahantsika mieritreritra izay ho avintsika amin'ny asa fanompoana isan-karazany. Ny fisantarana ny fifadikanana hariva ohatra dia endrika iray andinihantsika ny tenantsika, ny fiainam-panahintsika ary antandrintsika an'Andriamanitra hoe aiza ho aiza ny asa fanompoana, aiza ho aiza marina amin'ny asa fanompoana ary nanontaniantsika koa hoe inona Andriamanitra no tokony ataoko amin'izany. Mankalaza ny fahadimy amby efapolo taona isika. Aza vela mandalo ry havana izany fahadimy amby efapolo taona fiangonana izany. Anontanio Andriamanitra, anontanio Jesosy, inona ny zavatra tokony ho ataoko, inona ny anjara biriky tokony ho entiko amin'izany fahadimy amby efapolo taona izany. Aza vela ny hafa no anao fa ny fahadimy amby efapolo taona ny andalo foana, ny asany mety ho vita ihany fa ianao manokana. Anontanio Jesosy Kristy, inona ny zavatra ho ataoko amin'izany. Ary indrindra ho an'ny fiainam-panahinao, anontanio hoe raha ato anatiko marina Jesosy Kristy dia inona ny zavatra tokony ho ataoko, inona ny fihetsika tokony ho raisiko ary inona no havoziko eo amin'ny fiainana hoe nandalo an'izany fahadimy amby efapolo taona izany.
Raha miady amin'ny toaka sy ny sigara sy ny zava-mahadomelona, zavatra lehibe indrindra alohan'ny zavatra rehetra raha mieritreritra ny ady amin'izany tsika dia ny fanontanian'ny tsirairay, manontany tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra ataoko? Tena anao sy Andriamanitra irery izany a. Tsy misy ady hevitra ara-teolojika, tsy misy fanamarina tena ilay fa ianao sy Andriamanitra irery. Mety ho zatra ianao manisy divay eo ambony latabatra rehefa misakafo, anontany eo Andriamanitra. Mety ve izany Andriamanitra? Modely tsara ho an'ny zanako ve izany? Sao dia ianao mahavita an'ilay miahatra, ianao mahavita an'ilay modération sy tempérance tenenina, fa sao sanatria ny zanako ao tsy hahavita an'izay, fa modely hafa no omenao azy. Eo amin'ny fitaizana ny zanantsika, nalaza be moa ny famonotenana zazavavy kely anankiray, efa niboaka tamin'ny hainao manjery samihafa sy ny serasera moa tsy maninona hoe namonona narovana tena. Tsy hiady hevitra tsika hoe iza ny diso, na inona ny tokony natao, na hoe hitory any ihany na ve ihany, tsy izay ny mamaika riava. Amin'ny maray aman-dreny anasy ianao, manontania an'i Jesosy Kristy, ahoana ny fitaizana tokony ataoko? Anontanio Andriamanitra. Mialohan'ny mianontanianao, mialohan'ny hijerenao zavatra rehetra, mijerenao bokina psikolojia samihafa, Andriamanitra aloha anontaniana. Jesosy Kristy aloha anontaniana ny fomba fitaizana. Manana valiteny-peno amin'izany Jesosy. Tena manana valiteny peno tanteraka amin'izany izy. Ary tsy hambaka an'ireny izay boky etseroa na ny zavatra hitantsika amin'ny tambazotra serasera ireny. Eto amin'ny fiangonana, raha ohatra mandinika manokana ho an'ny sekoly alahady ny fitaizana tanora, mila mametraka fanontaniana foana, manaraka ary mahamaly ny filana ve ny zavatra omentsika. Fa sao dia efa nilaozan'ny toetrandro, sao dia tsy manaraka, sao dia misy zavatra lasa fahazarana. Ary izany no tena antony anaovana recyclage foana. Ny mpitandrina eto amintsika moa izao dia hanao recyclage pastoral indray. Ny dikan'ny recyclage tena izay mihitsiny. Miezaka mivoatra, miezaka manaraka inandray no eo. Ho antsika protestanta manokana dia misy andreo fototra 5. Efa fantatsika angamba fa tsara ihany moa mamerindesina indraindray. Misy an'ilay hoe les solas. Haitsika ve? Sola scriptura, tenin'Andriamanitra irery ihany. Solus Christus, mifototra amin'ny Jesosy Kristy. Sola gratia, ny fahasoavana ihany dia maimaim-poana omen'Andriamanitra fa tsy nataontsika. Sola fide, ny finoanan'i Jesosy Kristy ny mahavonjy. Soli deo gloria, ny zavatra rehetra atao dia aoka voninahitr'Andriamanitra. Ireo fototra 5 reforme atsika, ilayntsika hay tsara izany. Fa ankoatran'ireo fototra 5 ireo dia misy anankiroa. Dia ny anankiray sacerdoce universel, izay milaza fa isika rehetra dia afaka manao ny asan'Andriamanitra. Fa ny mahakasika indrindra dia ilay fampitony, Ecclesia Saint-Père Reformanda. Io ilay fanontaniana, mila manontany foana tsika ary mivoatra. Mila mivoatra foana ny fiangonana. Ho an'ny FKMA manokana ohatra, dia isaky ny efa taona misy ny synode lehibe. Anontaniana izy io, ary pampanontaniana ary anontaniana an'Andriamanitra hoe tena mbola mifanaraka amin'ny toe-java-misy ve ny fitaizanao amin'izany fiangonana izany? Ary misy hevitra be dia be avy any amin'ny fiangonana hafa dia tinihana amin'io synode lehibe io hoe mety ve sa tsy mety? Ho an'ny metodista manokana ihany koa dia misy foana ny synode lehibe. Ary misy fanapahan-kevitra ngeza be dia efa hita fa misy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny farany indrindra hitantsika izao dia ny fanovanany hoe EMUC io lasa EMCI. Dia inona ny ala? Le uni. Misy hevitra izay nindraisan'ny fiangonana tany amin'ilay metodista uni, fa rehefa nandinika ny tao metodista izay miaraka amintsika fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia alao ny ala. Tsy voatery ny hevitra maro marina, fa Jesosy Kristy manontaniana. Izy ihany no mamaly hoe mety sa tsy mety, marina sa tsy marina.
dia ino no arahana. Sy ny maro anisa koa no miteny. Ary raha ho an'ny sampana vokivoky manga manokana, resaka be ilay hoe abstinence. Fa io tsy hoe ny misionera nametraka azy tamin'izany androny dia mijanona amin'izay ka dia borné amin'izay sampana vokivoky manga. Fa isaky ny efa-taona, isaky ny zaikabe dia tsy maintsy dinihana izy io. Hoe sao dia efa tokony hiofitsika, sao dia tokony hiofitsika. Fa isaky ny efa-taona aloha hatramin'izay dia mbola izay ny tapaky ny zaikabe ary hoentina amin'ny synodina lehibe hoe tena mbola io abstinence io no mety ho fitaizana sy mety hiarovana ny tanorantsika sy hanafahana ireo izay voafatotra. Ny fanontaniana mipetraka amiko amin'izao dia hoe efa nanontany an'i Jesosy momba ny finoanao sy ny fanompoanao ve ianao? Sa sanatria lasa fahazarana fotsiny mandeha aty am-piangonana? Efa nanontany an'i Jesosy momba ny fanompoanao sy ny finoanao ve ianao? Ny taonanao ary havana mangalà fotoana manokana. Ianao sy Andriamanitra ihany mivavaha. Ahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Na momba ny tenanao manokana izany, na momba ny ankohonanao izany, na momba ny asa aman-draharaha ataonao isan'andro izany, na momba ny asa ataonao aty am-piangonana izany. Tahaka ny nataon'ity mpanoratan-dalàna ity. Ity mpanoratan-dalàna ity dia tena nahay lalàna fa tsy nahay lalàna fa tsy nanaka anazy izany. Anontany an'i Jesosy Kristy. Dia mila mifototra amin'izany tsika. Ny vaovao mahafalo antsika dia izao. Manana ny habaly ho antsika amin'ny Jesosy Kristy. Manana ny valiteny izay mendrika amin'ny fanontaniantsika Jesosy Kristy. Ary ny valiteny io dia valiteny tonga lafatra foana ary mahafeno tanteraka izay mety atsaintsika. Izy foana anontaniana voalohany, n'inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao? Ary na tsisy mitranga raha amin'ny fiainanao fa ohatran'ny mety, anontany io ihany Jesosy. So misy tsy mety. Fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fahamarinana faharoa izay hoentintsika eto dia hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Hoy Jesosy tamin'ny mpanoratan-dalàna. Fitiavana ny lehibe indrindra. Isika moa rehefa maheno teny ohatran'izany ka nampiasain'ny mpanao politika na nampiasain'ny hetsika politika dia ohatran'ny tonga dia mahita endrik'olona isika ao an-tsainao. Fa tsy maninona izany fa nampiasa foana hatramin'izay tamin'ny hetsika politika nanomboka tamin'ny hoe eto miakatra ity firenena ity tsy maintsy rava mandanjery koa hoe aza matahotra mino fotsiny ihany alao lavitra raha na ho ampiasaina na tsy ho ampiasaina alao lavitra nampiasany ireny. Fa raha ilay tolona farany telo dia nadilo ny sofina raha ilay slogan nampiasaina nandrotanana azy teo. Hoy izy ilay pasteur iray izay hoe raha tanora tsy nahay teny-dratsy tamin'iny tsy nahay intsony. Na nijery vaovao raha dia tena nadilo ny sofina. Ny fitiavana ny lehibe indrindra. Hoy Jesosy tamin'ny mpanoratan-dalàna. Eto dia hitantsika fa namaly an'ilay mpanoratan-dalàna Jesosy. Nefa tsy namorona zava-baovao izy. Ity mpanoratan-dalàna ity izany efa nahay ny taony nahay fantatokana ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numérie, Deutéronome. Efa nahay tsenjery an'ireo izy fa mbola namerina nanontany. Rehefa namaly Jesosy tsy namorona zavatra vaovao fa mbola tao anatin'ireo ihany nabaliny azy. Eo amin'ny Deutéronome, toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy. Io dia zavatra hain'ny Jiosy tsara io satria isan'andro tsy maintsy mamerina an'izany ny Jiosy. Ary ny valiany koa tao amin'ny Leviticus, toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ireo didy roa ireo no lazain'i Jesosy ho toy ny lalàna lehibe indrindra, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Raha jerena ny teny fototra nangalana an'ilay fitiavana, amin'ny fitiavana moa amin'ny teny gasy fitiavana daholo fa misy fitiavana karazany be dia be ao anaty Baiboly. Fa rehefa jerena ny teny fototra ao anaty Baiboly io dia ilay fiti-agape no nampiasaina amin'io. Na ny teo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra na ny fitiavana ny namana dia ilay fiti-agape no nampiasaina. Izany hoe mitovy lenta tanteraka ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny tokony hitiavantsika ny namantsika, ny tokony hitiavantsika ny tenantsika. Ary izay ilay endriky ny hazo fijaliana aseho amin'ilay lakroa iny, ilay endrika mitsangana hifandraisantsika sy fitiavantsika an'Andriamanitra, ary ilay endrika mitsivalana hifandraisana sy fitiavantsika amintsika samy olombelona. Inona ary havana ny lesona azontsika tsoahana amin'izany? Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan-namana dia tsy azo sarahana. Samy lehibe eo mason'Andriamanitra ireo.
Ao an-tokantrano ataovy manjaka sy misongadina ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahalalana an'Andriamanitra, ny fifikirana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomie toko-pahaenina andininy fahadimy teo, rehefa nolazaina hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary amin'ny herinao rehetra. Dia nitohizana izany eo amin'ny andininy fahafito hoe dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifoha. Dikan'izany, na roviana na roviana, na aiza toerana misy anao, ampianaro ny zanakao sy ny taranakao ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fifankatiavana samy mpinamana. Eo amin'ny mpivady, ataovy manjaka ny fitiavana ry havana. Indraindray tsika asa na tratran'ny taonan'ny fanambadiana efa nandehandeha, na asa na tratran'ny fahavizanana miasa, na asa na efa reraka, ohatra ny lasa mandeha ho azy ny fifankatiavan'ny mpivady. Ataovy manjaka ry havana izany fifankatiavan'ny mpivady izany. Raha eo vadinao androany, somary motipazy maso kely izy aloha dia ataovy an'ilay regard complice kely. Tena tsy ireo mihitsy izy. Avereny ilay fitiavan'ny mpivady. Ilay fitiavana tsy fitiavan'olombelona ilay tenenina eto, tia agape. Ohatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra mihitsy ny tia vadinao. Raha miteny Andriamanitra hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao, io vadinao io ilay namanao voalohany indrindra. Anisan'ny tena tokony ho tianao io. Satria masina ny fanambadiana. Eo amin'ny sampana sy ny fikambanana misy antsika tsirairay. Rehefa mandeha ny fivoriana, tsy lozan'izay misy ady-hevitra mafapana, tsy lozan'izay hisy fifandirana, tsy lozan'izay misy ady ary indraindray. Ataovy manjaka ilay fitiavana. Aza atao tratry ny masoandro mody ny fahatezerana. Fahatezerana anie tsy maninona. Atao anatin'ny Baiboly dia Andriamanitra tezitra betsaka noho ny olombelona. Fa izao, natao amin'ny testamenta taloha na teo amin'ny testamenta vaovao, dia hoy Andriamanitra hoe aza atao tratry ny masoandro mody ny fahatezeranao. Dikan'izany, fivoriana manaraka ianao dia efa tsy tadidy intsony izay fahatezeranao tao. Aza manaiky ho resin'ny Satana amin'izany ry havana. Fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Obolana toko 20, andininy 12. Ho antsika savana vokivoky manga manokana, tena didin'Andriamanitra ny fitiavana. Ny fanoloran-tena hiditra sampana vokivoky manga dia fanoloran-tena ity ny namana, anampy, hiaro aloha, hiaro ny zanakitsika, tsy ho tafiditra amin'izany. Anala izay efa mety tafiditra tamin'izany fahazaran-dratsy na fiankinan-doha izany. Ary ny vahaolana omentsika dia tsisy afa-tsy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitarihana ny olona ho tia an'Andriamanitra aloha izay ny vahaolana. Be dia be ny vahaolana eto amin'izao tontolo izao hoy aho. Raha resaka fiankinan-doha amin'ny toaka sy ny sigara. Fanentsika sampana vokivoky manga eto amin'ny fiangonana dia asaina mandray an'i Jesosy Kristy aloha ilay olona. Izay ny tena vahaolana voalohany. Ny fanontaniana mipetraka aminao dia izao hoe tia an'Andriamanitra ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra ve ianao, ary tia ny namanao tahaka ny tenanao. Ny taonanao ary havana, fitiavana lehibe indrindra amin'ny didiny men'ny Tompo antsika. Hiaino izany fitiavana izany, zarao izany fitiavana izany, eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny namanao, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Fa zava-dehibe izany. Jesosy mihitsy ry havana no modely voalohany tamin'izany fitiavana izany. Fitiavana an'Andriamanitra iray nahatonga azy nanaiky hijaly teo amin'ny hazo fijaliana. Efa fantany izay azo azy fa tsy efa fantany. Fa fankatoavana satria fitiavana indray Andriamanitra iray izany. Fa fitiavana antsika ihany koa olombelona no nanaovana an'izany asa-pamonjena izany. Izany ny modely sy ny loharan'ny fitiavana azontsika.
omena. Tsy vitanerin'ny tenantsika fotsiny zany, fa ny asa fanahy masina zay miasa ao anatintsika no angatahantsika hanome an'izany. Raha fitimina zay rehetra nambara ry havana dia izao. Voalohany, nanontany an Jesosy ilay mpanorandalàna hoe inona ny didy lehibe indrindra. Aoka isika tsy hitompo teny fatratra amin'izay mety ho fahalalantsika, amin'izay mety ho traikefananantsika, fa na amin'ny fanompoana zany na amin'ny fahendrena. Fa hoy Paoly hoe gnio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Ary faharoa, fitiavana ny lehibe indrindra hoy Jesosy tamin'ny mpanorandalàna. Tsarovy ny havana fa araka ny hirantsika hoe fitiavana rano velona, loha rano lalina, ka miafina ao anatiny ny fiainan-danitra. Rehefa manaiky isika fa ireo didy roa ireo tokoa no lehibe indrindra, dia tokony hahalala isika ary hanaraka an'izany tenin'i Jesosy izany. Ary rehefa tena manaiky izany isika dia azo teny tahaka an'ilay nataon'i Jesosy tamin'ny mpanorandalàna hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia engany tsy ho lavitra ny fanjakan'Andriamanitra tokoa isika raha manaraka ny didin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.